Pejin'ny fanatanjahantena kosa indray amin'ny alahady avy no tanterahany eny amin'ny kianja amin'ny tafin'ny Mahamasina eny ilay grand gala kickboxing zany izay ikatrohan'ireo kalazalahy amin'ity tontolo iray ity katrokady 20 anoany no man'ny mpikarakara amin'ny andro ny alahady io. Grand gala de kickboxing hotanterahana ny alahady zao ety amin'ny kianja amin'ny tafin'ny Mahamasina ny fianarana goavana eo amin'ny grand défi ho an'ny taranja kickboxing. Ady maherin'ny 20 no voalahatry ny mpikarakara izay zareo avy eo amin'ny fédération moa ny tompomarika amin'izany. Natao indrindra hijerena sy hitiliana ireo handrafitra ny ekipa pirenena no misokady zokony na sokady zandriny ity fananana ity. Tanjona amin'izy ity moa zany efa miaraka ny mantenena ombelomely fa hijerevana ireo ankizy izay ianao ny championnat d'Afrique professionnel sy ireo ankizy junior sy cadet dia ianao ny championnat du monde atao any Irlande. Isan'ny ady goavana ary andrasan'ny maro amin'ity grand gala ity ny fionana eo amin'ny naval sy Toutson avy any Toliara milatsaky ny 720 kilao. Eo ihany koa ny fionana eo amin'ny Rado avy ato ny Fianaratsoa sy Alain avy eto Antananarivo. Eo ihany koa ny katrokady eo amin'ny Fazaraly sy Johnny ary Todsoa sy Tafita avy any Fianarantsoa. Eo amin'ny vehivavy dia isan'ny ady goavana ihany koa no andrasana eo amin'ny fionany Muratina sy Claudia, eo ihany koa Ifaratina sy Ifahendrena. Makasika ny fahadiovana ny fidiovana ny makasika ihany koa zany famatsiana rano no etsika maranana ny fampalalam-baovao ity takariva ity. Noho ny fahombiazana teto Madagasikara mahakasika ny fanadiovana sy fidiovana hiteny amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo ambanivohitra manerana ny nosy tamin'ny alalan'ny fandaharana asa FAA izay tantan'ny MCDI Medical Care Development International dia natao teto Madagasikara nanomboka ny 4 aprily hatramin'ny 3 aprily ny atrikasa fifampizarana eo anivon'ny firenena mpiara-miombonantoka amin'ny GSF Global Sanitation Fund izay famatsimbolan'ny WSSCC na Water Supply and Sanitation Collaborative Council ahitana firenena 12. Andriamatora Vatomanga Roland, ministry ny rano fanadiovana sy fidiovana moa nanokatra io atrikasa io tamin'ny fomba ofisialy. No marihana nandritra ny fandraisan'ny fitenenana ny fahavononany anohana ny etsika amin'ny fanafoanana ny fangerena Kalamanjana eto Madagasikara mba hanatrarana ny vina Madagasikara firenena modely afaka amin'ny fangerena Kalamanjana. Nandritra ny fitafatafana teny amin'ny fiarahamonina dia nitolagaga ny rehetra nahita fa hainy fokon'olona ihany dia afaka mamorona lavapiringa sy fitaovana maro samihafa ampaharitra ny fivoapietsika momba ny fidiovana sy fanadiovana. Dia farana tsikretany kito plasiko vavy ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity ety ampamaranana dia tsara ny mampafantatra antsika mampatsiahy antsika ihany koa zany fa ho arahantsika orenan'izao fampalalam-baovao zao ilay fandaharana Zoma TV ny loha hevitra ho raisina amin'ity takariva ity dia ny mahakasika ny fandriampahalemana ny fitsaram-bahoaka ny zon'olombelona ireo raharaha ireo dia saika nafapana avokoa tatoato ny vahinona saina ao anatin'izany moa dia ny mpahilalana Andriamatoa Willy Razafinjatovo etsakilany kosa ny général de brigade Miandrosoa Daniel izay komandin'ny gendarmerie pirenena ireo zany no vahiny ao anatin'ny fandaharana Zoma TV afaka minitra vitsivitsy etona ary dia ankasitrahana feno ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany amin'ny famefotoana eto indray tsika ao amin'ny andro ny rapitso makasitraka tompoko.